avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Misoko miandana nitetika asa fanorenana hôtely lehibe kitana 5 ao Nosy amin'izao fotoana ary manjaka ny raha matahora ho andreo manakan'izany ny rodibe ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny faritra Diana. Andray fepetra manoloana ny fandikan-dalàna miseho eny anivony ny antemera-pirenena ny solombavam-bahoaka mpanohitra. Izay no isan'ny nisongadina nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany. Rongomy milanja 3 kilao eo no sarina tany amin'ny distrika Betroka ny farany herinandro teo. Hatreto 4 ireo olona voasaringotra anatin'ny raharaha ka nahiditra ponja avy hatrany. Tandindondoza noho ny fahasamban'ny tontolo iainana indrindra ny fampiasana fanafody simika ny ankamaroany ireo andiha tantely izay tsy fahita fa-tsy eto amintsika. Amin'ny fiarovan'izany indrindra no isan'ny nisongadina nandritra ny andro maneran-tany ho an'ny tantely tamin'ity androany ity. Nanamafy ny fepetra fanasaziana ny Rosia indray ny vondrona Eropeanina amin'izao fotoana izao fa napahakevitra ny raisiny izy ireo taorian-dinika nandamoka teo amin'ny filoha Amerikanina sy ny filoha Rosianina ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tongo klasy tongo vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay avy hatrany dia makasika ny rarasakaty no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alay ity. Misoko miandana fa tsy misy mangarara momba ny tetika asa fanorenana hôtely lehibe kitana 5 ao amin'ny Nosy amin'izao fotoana izao. Kasain'ny fitondram-panjakana sy ny orinasa Green Madalenda tobitolo ny fanatanterahana ny tetika asa ary ampiarina ny rahamatahoro rehetra manakatsakana ho ny fanambarana izay navoaka ny rodibe ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny faritra Diana honina saina. Raha mbola miazoazo tsy mandroso tsy miemotra ny tetika asa pitrandrana ka sain'ny orinasa basy toliarana amin'ny faritra Atsimo andrefana misoko miadana ihany koa ny raharaha amin'ny faritra Diana momba ny raharaha Nosy Isakaty. Araka ny fanambarana navoaka ny rodibe ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny faritra Diana izay manaraka akaiky ity raharaha ity ny sambo lehibe toy ny yacht nipetraka teo avaratry Isakaty ary fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe izany tany ve ireo tao anatin'izany sa misy ifandraisany amin'ity raharaha mafana ao amin'ny Nosy Isakaty ity. Ao amin'ity Nosy ity izay tsy ahivona anorenan'ny orinasa Green Madalenda hôtely lehibe kitana 5 ny taona 2012 no nahazo ny alalana avy amin'ny fanjakana ny orinasa anofa tany ao Isakaty fa 7 taona aty aoriana tsy mbola nahenom-peo tsy misy mangarahara ny amin'ny hoe iza ny tompon'izany orinasa izany inona ny tsy nanaovana ny tetika asa hatramin'izay. Io tsy fahafantarana ny orinasa ny tsy fahamaliany ny antson'ny ministera misana ny fananantany io miampy ny tsy fanajana ireo fiapetra maro voalaza ny lalàna nataon'ity orinasa Green Madalenda ity izay nahatonga ny ministera ny fanajariana ny tany toeram-ponenana sy ny asa vaventy tamin'ny taona 2012 nanana foana ny fifanarahana fanofanantany mandritra ny 10 taona. Fanafoanana izay mbola manan-kery mandrakandroany raha tsy nisy didim-pitsarana na didim-panjakana no raisina mamono izany taoriany 20 Novambra 2012. Io fanafoanana fifanarahana io izay hodin'ny mpitondra tsy jerena androany koa tiana ho tony tsy misy izay manamarina fa fandikan-dalàna sy endrika fanapara-pahefana no misy ankehitriny. Sa ve ho ny mpanara-baovao efa tsy misy idiran'ny orinasa intsony ny raharaha ao Isakaty fa efa lasa tetikasa mpanjakana tetikasa ny filoham-pirenena. Na inona endriny na iza anao ny tetikasa takina ny fanarahan-dalàna fandalàna ny mangarahara izay samy tsy hita ankehitriny. Ny rodibe ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny faritra Diana izay miaro ny zon'ireo mponina voakasika nilaza androany tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo fa tokony hisy ny dinika andatabatra boribory eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka analana ireo ayatsy havanana.
efa nisy ny fiaonana teo amin'ny rotota ny 13 Mey araka ity fanambarana ity fa tsy nisy nisongadina ankoatrany hoe tsy maintsy tanterahana ny tetikasa ary miala amin'ny tany ny ireo mponina. Fantarahany koa fa isy filan-kevitry ny minisitra ho tanterahana ny avaratry ny nosy ka raha ny banitoerana ny rarabasy toliara tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy amin'ity ny rara sakaty sy nosy mitsio no isan'ny ibanitoerana. Raha tsy misy ny fiovana isindray ny fiaonany eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka ao sakaty raha ampitso ka antenaina hoy ny rodibe ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny faritra Diana fa ho fianona ny hevitry ny vahoaka. Fandraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay fifampiresana hitondra vahaolana aradrariny mitondra makany amin'ny fampandrosoana maharitra ho an'ny rehetra ary manaja ny zon'olombelona no zavatra hitranga amin'ity raharaha ity. Fandray fepetra manoloana ny fandikan-dalàna sy ny fanararaotapahefana miseho eny anivo ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana ny solombavam-bahoaka mpanohitra raha ny tafa tamin'ny mpanao gazeta amin'ity androany ity tsy mahatanteraka ny andraikitra ny governemanta ka ina hiamafy ny fitsipaham-pitokisana mipoitra eny an-toerana amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Tsy raikitra fanofoanana ny fandiniana ny aladinika tolotry ny mpanohitra izay tokony ho natao androany. Omaly tamin'ny fitora sasany alina no nambarany birao maharitry ny anteny mera-pirenena tamin'ny alalan'ny SOMES fa ahemotra amin'ny fotoana tsy voafaritra ity fivorimbe lahadinika ny mpanohitra ity. Tsy nisy araka izany ny fifanetrehana mivantana tamin'ireo minisitra telo izay nangatahany ireo solombavambahoaka ny firaisan-kina androany. Napekapeo ireo solombavambahoaka mpanohitra fa fandikana ny lalam-panorenana sy tsy fanajana ny fitsipika anatiny izao fanofoanana ny fandiniana ny lahadinika mpanohatra izao ka tsy azo ekena. Miverimberina ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny birao maharitra very asina ity androm-panjakana ity raha mitoy izao ka tsy misy fandraisana andraikitra ho hiatrano ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana. Tsy mbola tapaka tao anatin'ny lahadinika ihany koa ny fifanatrehana mivantana eo amin'ny solombavambahoaka sy ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta fa feo mandeha sy tsy ofisiala hatreto ilay faharoa amby folo sy fahatelo amby folo ny volana jona izao. Tapenambava ny solombavambahoaka ary fampitahorana ny mpanohitra izao fanitsakitsahana amin'ny fifanatrehana mivantana amin'ny governemanta izao. Maro ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena tokony ilana fanazavana sy vahaolana aingana amin'ireo minisitra tsirairay. Fa ny olana eto dia zao lasa ny filoana tempera-pirenena indray lasa miaro ny interen'olombitsy izay exécutif ireo minisitra ireo. Fa fatany fa minisitra tsy mahomby, gouvernemanta tsy mahomby. Dia zay no atahorany ho fantatsy malagasy rehetra. Ka ny olana dia zao isika malagasy 30 millions mifahefa mividitsika miamilentika ary fa manomboka tsy manana fanantenana tsony isika malagasy. Zay ny olana. Zay ny antom-pisinay ka tsy haiko ino tsony ilainanay député raha ohatra ka tsy afaka manara-maso zay manatanteraka ny asa zay lazay ny lalam-panorena. Andray fepetra manoloana ny fandikan-dalàna sy fananararaotapahefana miseho anivony anteny mera-pirenena araka izany ny solombavambahoaka mpanohitra. Ankoatr'izay, mihamafana ihany koa ny toedrara eo anivony anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao manoloana ny resaka fikonokononana fitsipaham-pitokisana ny governemanta. Misy tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikiny sy ny fiarovana ny androm-panjakana ka antony everana hipoahany ity raharaha ity raha ny fanazavana. Rehefa mafana ny ato zany dia mandeha daholo ny resaka rehetrarehetra satria misy everina fa tompona andraikitra tsy mahatateraka an'izay zavatra legal satria fa nomination ana conseil technique zany ara-dalàna fa tsy hoe resadresaka teny anjoro-trano. Resaka fiarovana ny androm-panjakana asy ny androm-panjakana rehefa tsy mahavita miaro an'izany dia tatytoy tsara fa misy fahasorenana na samy député na ao anaty antoko anankiray na mpanohana amin'ny fitotrana ary ireo indrindra ny tena tsy faly maro be dehibe maro ny tsy faly ao anatin'ireo menimenina fa io moa zany hoe voafehin'ny hoe discipline de parti fa misy tsy voafehin'ny discipline de parti. Araka ny andininy faharoa amby zato amin'ny lalam-panorenana fivorian'ny telo isam-bolana no atokana ho an'ny lahadinika tolotry ny vondry ny mpanohatra ao anatin'ny anteny mera. Tsy misy tanteraka nefa ireo voalaza ny lalàna ireo fa baiko ny mpanatanteraka ny androm-panjakana mpanao lalàna anamafisana ny fiarovana ny fahefandy ho hiatrany ireo solombavambahoaka.
vonina nampy amin'ny fampiroboroboana ny indostria malagasy no onudina ny fikambana amin'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ny indostria izay noso tamin'ny fifanaovantsony mpiaramiasa tamin'ny gouvernemanta malagasy tamin'ity androany ity resy lahatra amin'ny mpiaramiombonantoka vahiny fa vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny indostria amin'izao fotoana izao kanefa tsy tamazavy izay fepetra raisy ny fanjakana hanatsarana ny tontolo ny fandrarana eto amintsika raha tsy ilaza fa tsy ny herinaratra sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao santatra ny aina. Tontosandroany teny anosy ny fifanaovantsony fiara-miasa teo amin'ny Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel sy ny gouvernementa malagasy ho fampiroboroboana ny indostria izao fiara-miasa izao izay tafiditra anatin'ilay programme pays en ONUDI. Ce cadre qu'on a signé aujourd'hui, c'est passer à une autre étape. Firosoana amin'ny dingana manaraka ity fifanarana no siniavina androany ity anafaingana ny ezaka miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hampiroboroboana ireo arenana ny Madagasikara. Manana tombon-dahy i Madagasikara amin'ny lafiny fampandrosoana maharitra amin'ny lafiny fanohanana ny tanora. Iara-iasa aloha izahay amin'ny fanatanterahana ireo laharam-pahamehana nasionaly. Andinika izany ho tetikasa mivaingana ho amin'ny famoronana asa sy ny fampitomboana ny arkarena. Qui vont contribuer à la création d'emplois, à la création de valeur ajoutée. Arak'izany, resy lahatra ny mpiara-miombonantoka fa sehatra iray amahana ny olona tsy fananana asa eto Madagasikara ny fampiroboroboana ny indostria, ilaina ny fampiasam-bola, ny fampitomboana sy fisintonana ireo mpandraharaha ho tonga sy hampiasa vola eto amintsika. Fa androany mbola sarotra ny tontolo ny fandraharana tsy mahatonga ireo mpandraharaha vahiny hisafidy asa eto Madagasikara. Sakana voalohany mahatonga azy ireo hiemitra ny tsy fahafehezan'ny fanjakana ny sehatry ny angovo fa hatapahan'ny herinaratra mandritry ny ora maro. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny fepetra takin'ireo te hampiasa vola ny volany amina firenena iray. Manampy ireo ny fahapotehan'ireo lalana na an-tanan-dehibe na ambanivohitra hatramin'ny lalam-pirenena izay mampitombo ny fandaniana amin'ny famatsiana akora fototra sy famoaham-bokatra. Ny vahiny marisarisa mpiasa ny volana eto amintsika etsy andany ny fanjakana miezaka mamokatra indostria amin'ilay tetikasa One District One Factory na ODOF. Distrika vitsy ihany no misy izany mandrakandroany ary vitsy ihany koa ny mpiasa raisina na eo aza ny fiantsoana azy ho indostria. Fehiny, ilaina ny tohana avy any ivelany toy izao ataony ONUDI izao fa tokony hitondra ny anjara berikiny ary hanome vokatra azo tsapahin-tanana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana eto an-toerana ny fanjakana. Isan'ny teboka iray takiny ireo mpampiasa vola na mpandraharaha hampiasa ny volana eto Madagasikara ny resaka angovo sy ny herinaratra izay isan'ny singa tsy maintsy jeren'izy ireo. Raha mahakasika izay herinaratra izay manokana nofinofy ny alan'ny vahoaka malagasy amin'ny olany herinaratra raha izay taona maro. Ny tanitana ny mpitondra izay mbola omaly tsy miova ny fiainam-bahoaka hoy ny mpanao politika. Nanaova ny mpanao gazety fa nadiadiana androany. Fa mpanantenana fotsiny ireo tetikasa natao vahaolana vonjomaika. Tsy misy ny tatitra mazava sy mangarara mikasika ny fivoaran'izay ireo olana fototra ireo raha ny fanazavana tsiaro raha Soarivelo no mitatitra ny fanadihadiana. Miverina indray ary mihamafy ny fahatapany herinaratra mifandimbo ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Eo anelanelany amin'ny 5 ora sy sasany maraina hatramin'ny 10 ora alina no misy ny fahatapahana. Ora roatra amin'ny 3 isaky ny toerana voakasika ny faharetan'izany. Efa miazatra rehefa fiainana andavanandro malagasy ny fahatapahan-jiro sy rano ho ny mpanao politika nanao ny heviny manoloan'izany androany. Raha iverenana efa nisy fepetra sy vahaolana vonjimaika nambarany fitondrana amana izao olany herinaratra izao. Groupe électrogène matanjaka angovo azavozina avy amin'ny masoandro sy renirano. Fanatsarana tamajotra, fandrindrana ny famatsiana sy ny maro hafa. Fa ny vokatra ireny tsy misitraka herinaratra ny malagasy na vao tsy elaza noho ny ato ny fiavian'ny orana. Tsy olana ara-teknika fotsiny izao zava-misy izao fa olana ara-politika, olana ara-pitantanana sy fahaiza-manao hohatra ny mpanao politika. Tokony andin-tena ny mpitondra manoloan'izany Ramonda Rono mbola zao ihany no henan'ny vahoaka malagasy raha nefa niokevitra hatrany. Mazava ho azy zany efa raha ny zava-misy amin'ny resaka herinaratra eto Antananarivo dia efa mampiteny mony. Efa tamin'ny maro zao no lazana fa ho vita nisy fidenana ny tany andekaleka raha nisy conteneur anyrehatra tany hoe amin'ny ray volany io dia efa vita mahazo tsiro sy rano tolo ny vahoaka Antananarivo kanto tsy zany ny zavatra nitranga. Hatramin'izao aloha raha ny tenako manokana aloha mihitsy ny tenako lazaiko dia tsy misy andro iray izay tsy tapahany jiro
atao anatin'ny tokantranoko tsy misy andro iray zay hisin'ny rano amin'ny tokony ho izy atao anatin'ny tokantranoko zay ny fantatro aloha amin'izao fotoana zao a zay zany le zavatra mitaka rehefa tsy mahavita manarana ny firenena dia tokony hiala eo amin'ny fitondrana ianao tokony matsapateny ianao any amin'ny firenena rehetra misy an'izany tany Japon tapaka ny jiro miala amin'ny ministra eto amintsika tapaka ny jiro vao mainka amena fahafapo le ministra sy tambatambazana zany ny zavatra olana misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao miaina ao anatin'ny lainga sy ao anatin'ny fitapitaka ny fanjakana azoana mampandrindrisa an'le vahoaka malagasy. olana goavana eto amintsika ny tsy fisian'ny mangarahara avy amin'ireo tompon'andraikitra mahakasika ity olany herinaratra ity raha ny fanazavana hatrany. Ny fahitako azy dia mbola tsisy fanadiadiana na tena fikaroana nataon'ny fanjakana ka navoaka hoe ny vahoaka mazava amin'ny hoe inona marina mahatonga ny herinaratra marary ohatran'io. Zay ingeny resaka mbola tsisy ministra tonga teo ka nitenika reno za manokana hoe izao ny probleman'io herinaratra io efa ratsy ny machine na tsy misy ny gasoil na ratsy ny fil tsy misy tompoko fa ny renao dia tsy maintsy akatra kely indray ny vidin'ny fanjifana ny électricité amin'ity fa manahira tsy zany ny olana vaolana zany dia tavinao ny vaolana diso tiako tenenina amin'izany izay le tsy fisiny mangarara eo anatrehan'ny vahoakany sy ny fototam-patsakany zany ny mahatonga ny olana eto amin'ny firenena. Mahakasika olona antapitrisany olany herinaratra saingy tsy mahazo tatitra mazava sy ofisialy ary amin'ny antsipria ny vahoaka malagasy nahoana no tsy ampahafantarina amin'ny fomba mazava ny fivoarany tetikasa sy ny dingana efa vita ohatra ny tipanao politika ity efa miasa avy ireo groupe électrogène vaovao miasa araka ny ilana azy ve ny tetikasa parc solaire 100 mégawatt ino ny ireo vato misakana tsy hitany toy n'izay efa nifantatra alohandroany eo anatrihan'izao vahoaka tapitrisany miaina na tiazina izao lahara-pahamehana ny tetikasa lakarivo sy ny famatsiana angova zavozina eny an-toerana ho toeram-pialamboly ny vahoaka n'Antananarivo io araka ny nambarany Andry ka tsy maintsy azakazana ny fahavitany mandefitra ny vahoaka malagasy miaritra ny mpandrahara madinika sy salatsalany. Raha ny fantatra amin'izao fotoana faritra maro eto andrenivohitra no miaina ao anaty fahatapahan-jiro matetika raha ny vaovao voaray amin'izao fotoana izao asa hoe aiza amin'izay ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso fa raha ntsikaritra aloha mandroso miaraka amin'ny firenena ihany koa ny fiverena ny délestage ny fahatapahan-jiro raha ny eto amin'ny renivohitra Madagasikara amin'ity androany ity fa lafomba vao hafa ankoatran'ireo trangany amin'ny faritra maro ireo mponina mitaraina fa voailika amin'ny taniny raha ny eto andrenivohitra amin'izao fotoana androany trano maherin'ny 50 tafo no narodana teny Anosibe ankoatr'izay ireo mpivarotra maro teny Andavamamba izay velo taraina ary manao antsoavy ihany koa manoloana ny fikasana hanala azy ireo amin'ny taniny ankehitriny. Gabin Loano mitaritra ny antsiprian'izay. Nisehoana fandrodanana trano teny Anosibe antsinanana voalohany ny maraina teo Omaleriva no naharay ny taratasy mampahafantatra ny fanesorana azy eo amin'ny trano fonenany ny fokon'olona raha ny fanazavana tonga niaraka tamin'ny fitaovana ireo mpandrodana androany vao mangeran-dratsy ary tsy nisy resaka fa tonga dia nirosona ny fandrodanana araka ny fitantaran'ny mponina tandro ny filaminana misy saron-tava sy nitondra fitaovam-piadiana no tonga teny an-toerana araka ny fanazavana hatrany vao maly ihany koa no nahazo fampahafantarana momba ny fandrodanana anireto trano manodidina ny 50 tafo ireto ny teo anivon'ny fokontany raha efa 3 taona lasa ity tranga ity ary efa nisy ny fikasana fandrodanana ny trano tamin'ny taona 20 sy 2000. Raina amin'eniny zay eo ampandrina tonga dia hoe ndao fa efa misy zandarina ray tomobile atsinanao efa manomboka mamoaka entana dia nefa zay vao maly makeny fitsarana mandeha any fitsarana ny taratasinay zay efa nazo taratasy fanajariana 20 taona mahery mipetrahanay teto efa mefoky tany taratasy fanajariana zay efa nananay zany tsy azo anazavana ninina le zandarina tsy misy resahanao zany izy fa la iraka izy izy dia izy le huissier mba resahanay ao fotsiny dia tsy mety anoro izy voarava mivaravarana efa niotra antokona mbaravarana efa navoaka ny netana zandray no mba nyteny zandray no fetahany amin'ny tamaina netana hatramin'izao no mbola tsy tatreto hoe aiza sy aizavy na aiza ny napetrany satria ny tranonay ny ravainy tsisy olona tao an-trano fa zanaka kelinay zany ao dia aizay any an-tsena no atsona fa misy mamoaka ny dia very ny volanay averely le entanay azafady indrindra. Ankoatr'izay mpivarotra maromaro teny Andavamamba ihany koa no nitaraina androany ity fa misy olona mikasa nilika azy ireo amin'ny taniny araka ny voalazan'izy ireo manana taratasy ara-dalàna avy amin'ny komina izy ireo fa izao mbola hiara-nitsindry sy raha matahora izao
tsy mbola nisy didy nilaza ny fanesorana azy ireo atreto raha ny fanazavana tambary zany makiny ny présidence afy alberan'ity toerany ity dia efa nonona teto zahay miasa teto zahay namelona fademanjanaka teto zahay dia amin'izao fotoana izao nefany a dia alain'ny sinoa le sinoa zay vao tsy ela kory ny tonga teo dia mandrahona anay maka polisy tsy ekenay tompoko fa anay io zay niasa teto zay niaritra mafy indrindra teto da hatramin'ny resaka sécurité teto zay ngere olona karasanatria mialeto hoe dia lasa sahirana tsy manana ny atao hoe ivelomana ananana fiainana ara-dalàna ho fampianarany zanaka eo amin'ny sakafo nininy fiainantsika efa misondritra dia tena mangataka re tompoko. Faritra maro manerana nosy no ahitana olana eo amin'ny tany voailika hiaran'ny fampitahorana sy antsonjay samihafa ny fanjakana manao ny ataony amin'ireo tetikasa samihafa ka natoeram-ponenana tanimboly sy tanimbary tafiditra ao anatin'izany manampio ihany koa ireo mpanampatra fahefana samihafa ankoatra ny tambazotra mpijirika tany ny tany izay maharary ny malagasy fa tsy mbola voavahany ny mpitondra mandrakandroany maro ireo tolo-kevitra efa narosy ny firaisamon'ny pirenena manam-pahaizana momba ny fananan-tany mpanapolitika sy ny sisa fa tsy nisy nampiarina ireny ny fanjakana nefa tsy manamba-olana mazava mahatonga io olany fananan-tany isanandro sy manerana ny nosy io. Lafomba vao fa mahazovana ny tambazotra mpanaparitaka zava-mahadomelona ao amin'ny distrika amin'ny Betroka amin'izao fotoana izao. Rongomy maheriny ronjato gony amin'ny lanja 3 kilao eo no nodorana pabe maso tany an-toerana ny farany herinandro teo. Komunina maromaro no nahatrarandreo zava-mahadomelona ireo izay no kasaina ondrana araka ny fanazavana netiny OMC Betroka hatreto olona efatra no efa nampidirina amponja ary mbola mitohy ihany koa ny fikarohana andreo mpamaty sy mpividy anatin'io tambazotra io. Andao rahantsika amin'ny fanampanazavana mahakasika izay. Izahay mifampanoavana tompoko dia tsy raviravi-tagnana fa zay rehetra voaroro amin'ity zavatra rehetra ity zany na io na ny pitarazo na ireo mpividy satria tsy raikitra foana ity zavatra ity raha tsisy ny mpividy atompona ndraikitra ara-panjakana izy na olo-tsotra ka voaroro amin'ity zavatra ity dia tsy maintsy hanovana fanadihadiana manomboka izao satria tsy ataontsika rano atopo amin'ny tany fotsiny zao ezaka ataon'ny gendarmerie zao fa tsy maintsy hoentitra na amin'ny fampanoavana zay rehetra voaroro amin'ny raha ity zany dia tsy maintsy ampidirana amponja ireto zany dia misy olo anakefatra no efa tafiditra ponja amin'ity zavatra ity. Dia izay ihany koa no entsika misendy vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Bozia, eto ty le kapako. Izy no neninay tiany mihitsy miantsoantso anahy. Pisoa, le dité. Tena hoe isak'izay matsiaro. Pisoa, Bozia. Tolory aneny amin'izay le iriny e. Miaraka mizaraka do mbola misy fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE A35 Core 99 000 ariary monja izy amin'izao hatramin'ny 5 June sady miampy cadeau 2 giga isam-bolana afaka iantsoantsonony eny tsara mihitsiny. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Ndao mokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina ampiarao amin'ny remorque mahazaka hatramin'ny 5 tonne. Ampio-kodiarana vitsy mifidy lalana sy angady maranitra natokana ho azy azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora.
Tapany faharoa amin'ny fampalalam-ba avao tandindromindoza noho ny fahasimbany ny tontolo iainana indrindra ny fampiasana fanafody simika izay mamomby bibikely amin'izao fotoana ny ankamaroany ireo andian-tantely izay tsy fahita fa tsy eto amintsika. An-tantely izay tsy ahivana fa isa miantoka ny 5 amin'ny fitopolo isan-jato ny zava-mananaina eran'izao tontolo izao kanefa ny ena ny vokatra tsy ampy ho an'ny filàn'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Antony rosona tamin'ny famolavolana amin'ny paikady nasionaly tamin'ity andro maneran-tany ho an'ny tantely ity ahafahana miaro ireo tantely eto Madagasikara isana nantanteraka izay fokoanan-doha nasionaly ho an'ny tantely izay ihany koa ny tao Mahajanga androany. Daniela Minoarsosy, Anja Robert no mitaritra ny antsipirian'izay. Miamiena trany amin'izao fotoana ny andian-tantely sy ny vokatra tantely eto Madagasikara tsy ampy ho an'ny filan'ny malagasy. Tsy mbola nanana totanisa mazava izany hatreto raha tokana hatratra 7,3 taona izany ny taona 27,200 hatramin'ny taona 7,700. Antony fianana ho ny mpiompy tantely ny fampotehany ireo trano fonenany ireo andian-tantely naretina mahazo ireo tantely ny fahasimban'ny tontolo iainana teraky ny fandripahanala ary ny fampiasana fanafody simika izay mamony bibikely sy ny maro hafa. Ny tena tsapa dia hoe ny tantely miaringana. Amin'ny miaringana azy zay na ny izy amin'ny mahatantely aza miavitsy dikan'izay zany ny asa andraikitra ny andraikitry ny tantely any amin'ny resaka pollinisation sy any amin'ny resaka amin'ny fomba fijery mamy maison de l'apiculture malagasy moa dia ny azo lazaina hoe bonus ihany ara ny mamy tantely fa le asa andraikitra le service écosystémique an'le tantely ny tena zava-dehibe ho anay maison de l'apiculture izay mpisehatra amin'ny tantely efa nisehatra antaona maro mahita ny fa fiainan'le andia tantely sy fiainany tanjaky ny tantely zarika tsy afaka manatotosan'le asany ara-dalàna tsony le tantely isan'izay ny pollinisation dikan'izay zany azo lazaina hoe tsy ho ampy le izy tokony andraikitra tsika satria rehefa tsisy le tantely dia tsisy le pollinisation tsy mamy tantely rery no resakytsika amin'izay fotoan'izay fa ny sakafontsika olombelona. Misedra olana ihany koa ny fiompiana tantely any Mahajanga. Satria raha ny resaka fiovantoetrandro manokana dia tsy voafehin'ny mpamokatra intsony hoe aiza ho aiza ny fotoana ahafahana manatanteraka ny seha-piariana io fa lasa miovaova fa indrindraindrindra koa amin'ny resaka hetraketraky ny olombelona dia amin'io resaka doro-tanety io satria miakina lehibe indrindra amin'ny resaka famokarana tantely dia ny zava-maniry zany hoe ny eo amin'ny raha amin'ny resaka fiovantoetrandro zay dia anisan'ny zavatra angesabe miandry ny mpiompy tantely zany dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahana miaro an'izay environnement zay eto amin'ny firenena malagasy. Ho fiarovana izay tantely izay araka izany ny roso tamin'ny fikonan-doha nasionaly hitadiavam-baolana androany teo anivon'ny ministera tompony andraikitra ireo mpiompy tantely mpikaroka sy ny maro hafa teto Antananarivo sy tany Mahajanga. Araka le voalaza teo matoa manao an'izao atrikasa zao dia efa mitady vahaolana zany. Faharoan'izay efa natao ombenombeny hoe zava-dehibe ny tantely ho an'ny tontolo iainana mazava ho azy ho an'ny fambolena zany satria raha tsy misy ny ala tsisy rano rehefa tsisy rano dia tsy afaka mamboly tsika. Fiarovana atao amin'izay zao miaro ny doro-tanety reny hoe mba tsy hanao an'izay ny vahoaka ny tantsaha zany ny mpamboly zany na olon-tsotra zany hoe fa tokony harovana ny tantely. Ankalazaina isaky ny 20 May tahaka izao isan-taona ny andro maneran-tany ho an'ny tantely. Lohahevitra noraisina hoentina mankalaza izany amin'ity taona ity ny hoe l'abeille face aux défis climatiques et aux enjeux de la transformation agricole. Fa 5 taona nijoroana ary nanomezana fahafampony mpanjifa ny courant immobilier. Ankoatra ny fivarotana tany isan'ny afantara maro azy ny fanampiana ny rehetra amin'ny fikarakarana ny taratasy tany. Ny courant immobilier izay mikarakara tolotra miavaka ihany koa izany hoe famarotana tany azo aloha indroa ho an'ny tany eny Alakamisy Fenoarivo. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. I courant immobilier 5 taona nijoroana, 5 taona nanomezana mihoatra ary 5 taona nipetrahany fitokisan'ireo mpanjifa. Ny tena nifatohany atao anatin'izay 5 taona izay dia ny fivarotana tany ary indrindra ny fanampiana ny mpiarabelona
amin'ny fikarakarana taratasy tany. Efa oronjato titra no navoakanay tao anatin'izay fotoan'izay ary izay avokoa no miandraikitra fikarakarana ny taratasy ny tany rehetra mandrapahatonga ny boky titro io eo ampelantananao izay misoratra amin'ny anaranao. Tsy mitsahatra mihitsy izahay ny manome fahafapohan'ireo mpanjifa na ihany koa ho anao izay voanjifa ato amin'ny korana immobilier. Ka noho ny fangatahany maro dia isan'ny tolotra fonte en deux paiement ho an'ny lotissement etsy Alakamisy Feno Arivo. Izany hoe raha mividy amin'izany lotissement izany ianao dia afaka alohanao indroa vidiny tany. Amboardian'izao ary ny fandaharam-potoananao fa isy ny visite organisée izay ahafahanao misitraka izany tolotra indroa mandoa izany. Ka toy izao ny fandaharam-potoanantsika. Mba ho fandaminana an'ilay visite organisée dia tsy mialoha ny laharana izay misoratra eo ambany na mandefasa hafatra mivantana avy hatrany amin'ny page Facebook Ikorana Immobilier. Ny mahakasika ny tany dia toy izao: 7 minitra monja miala ny RN1 tany efa azo andrenana avy hatrany, ny jiro sy rano dia efa eny an-toerana ary ny refin'ny tany kosa dia manomboka amin'ny 300 mètres carrés. Ho anao izay manam-paniriana ny hividy tany ary dia andao hiaraka aminay fa izahay dia hanamora ny fahazahoanao an'io tany io ary hanafaingana ihany koa ny fahazahoanao boky titra. Ikorana Immobilier manome mihoatra ho anao. Ho tanterana mandritra ny efatrandro manomboka amin'ity volana mety amin'itony volana Jona ka hifarana ny volana Jolay tsena be ny fivoarana handian'ny faharoa. Ny hetsika izay hitodika bebe kokoa amin'ny fampivoarana ireo tantsaha eny amin'ity tontolo ambanivohitra amin'ity andiany manaraka ity Entsora Soarimalala. Ho totosaina ao anatin'ny efatrandro manomboka amin'ity volana ity, itoy ny volana Jona ka hifarana ny volana Jolay ny tsena be ny fivoarana andian'ny faharoa any Mertsiatosika, Arivony Mamo, Manalalondo ary Mahintso no atao ity andiany manaraka ity, tanjona ny anomezana vana ireo tantsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny tsena zany hoe ny marché dia ao ny mifandray ny tolotra sy ny tinady. Zany hoe rehefa teo amin'ny efataona handray 5 taona na eno ny information nomena tamin'ny radio nandray ofana nandray expérience ny tantsaha dia manana vokatra izy ireo, manana koa izy ireo etaeta ny ampivoatra sy ampitombo ny sehampiariana. Nefa etsy andaniny ihany koa ny acteur supporteur amin'ny teny vazaha, zany hoe ny mpamatsy intrant agricole, ny mpamehy service agricole sy ny mpanohana manana tolotra omenan'ireo tantsaha ireo. Dia izay no antony hoe tsena be ny fivoarana raha ataoko amin'ny teny vazaha hoe plateforme iray zany sehatra iray hifaninan'ny mpividy sy ny mpanjifa. Fa maninona mola izy no ataontsika tany amin'ny tontolo ambanivohitra, zany hoe somary misitaka kely. Isa-taona dia misy ny tsena ny ataontsika hoe salon zany betsaka ny salon international, salon eto Antananarivo fa nefa tsy accessible ho an'ny tantsaha reny. Raha misy zany dia izay ety amin'ny manodidina ihany fa ilay tantsaha tena mpamokatra tsy afaka tonga amin'ireny reny. Dia izay nahatonga anay hoe andao hoentina makany amin'ny tantsaha mihitsy ny tsena. Dia izay mahatonga anay hoe andao zany i Mertsiatosika, Arivony Mamo, Manalalondo, Mahitsy ho asitsika tsena. Amin'ny herintaona hitatra ireo fa ny amin'ity taona ity fanombohana ihany dia ireo toerana anankiefatra ireo no safidiana fa amin'ny herintaona mbola hitatra. Manontany zany nareo hoe inona zany tsena be fivoarana izany, inona marina no atao amin'izany. Tsy mahazo fanofanana ampy sy sahaza, ampiroboroboana ny famokarana sy ampitombona ny vokatra takin'ny tsena ny tantsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Hoy ny filohan'ny fikambanana ny tsena be ny fivoarana, antony hanomezana vana ny tontolo ambanivohitra tamin'ity andiany manaraka ity. Izay ny tsena be ny fivoarana fa tontolo tsy azo elany intsony ny nomerika amin'izao fotoana arisan'izany ny intelligence artificielle. Iompana amin'ny famelabelaran'izany sehatra izany ny hetsika Creative Minds 2025 izay ho tanterahana ny 1 May ho avy izao etsy amin'ny canal Olympia Andotapenaka. Tsy ary Rasoarivelo no mitatra ny Antsiprian'izay. Tsy azo hidivirana intsony fivoaran'ny teknôlôjia toy ny intelligence artificielle maniran-tany akaisan'ny firenena efa mirona amin'izany ihany koa ny eto Madagasikara. Azo atao fanararoatra izy io amin'ny fampivoarana sy fanatsarana ny asa hafamela fehezina ho ny mpikarakara ny hetsika Creative Minds 2025. Allié anankiray zany intelligence artificielle hoentina mitondra fiovanana mitsaratsara kokoa indrindra ho an'ny créatif, ho an'ny olona miasa, ho an'ny mpianatra rehetra ny
mety manahirana fotsiny ny olona mety mieritreritra hoe mampatahotra le izy satria zava-baovao le izy tsy vaovao fa tsika rehetrarehetra dia efa miaina ao anatin'ny tontolon'ny intelligence artificielle foana na tsy mitonona ary le izy hoe intelligence artificielle fa tsika dia miaina anazy ny horonan-tsary zay rentsika ireny efa misy ka ao anatin'le izy ny finday ampiasaintsika efa mampiasa le izy zany hoe tsy zava-baovao amintsika le izy fa amin'ity creative minds ity fotsiny dia nataonay fotsiny hoe omena sehatra ny ankiray ny intelligence artificielle ahafahana manao hoe io ary izy io dia ohatra ny ahoana nanaovantsika anazy rehefa eo le izy inona ny ayahin'ny artiste raha ohatra ka manao anazy inona ny ahahin'ny mpitantana orinasa ao anatin'le izy ahoana nafahantsika mampitambatra an'izay zavatra izay azahoantsika zavatra tsaratsara kokoa ary azahoantsika sehatra ny ankiray misy zavatra ngezangeza kokoa zany hanomezana lanja ny tontolon'ny nomerika eto Madagasikara miditra amin'ny andiany faharoa ny hetsika Creative Minds amin'ny taona 2024 izay ho tanterana ao amin'ny kanala Olympia ny 1 Mey ho avy izao. Hetsika izay hanomezana lanja ny talenta eto an-toerana amin'ny tontolon'ny nomerika. Aloha hevitra ho velabelarina ireo mpisehatra matianina amin'izany ny tontolon'ny intelligence artificielle ny tombony amin'ny fampiasana azy sy ny mety ho voka-dratsiny. Isan'ny koa mandritra io fotoana io ny cérémonie de remise des prix digital Creative Minds 2025. Nahitana fiakarana hatramin'ny 10,000 noho ny teo aloha avokoa ny clone voamaina amin'izao fotoana izao. Antongoavana ny tsy fampiny rotsakorana izay manaratsy ny kalitaon'ireo vokatra ankehitriny. Ambonin'izay ny faratsian-dalana izay manasarotra ny fitaterana ny vokatra ho ny mpivarotra nanaova ny mpanao gazety fanadihadiana Gabin Eloa. Nahitana fiakarany 10,000 isan'ny kilao ny tsaramaso kabaro tsy sisa eny an-tsena tsy ampy ny rotsakorana tamin'ity taona ity ka betsaka ireo volomaty sy tsy nahazo ambokatra araka ny fanazavana. Vokany ny ena ny tahany fanjifana voamaina eny an-tsena. Voamaina lasa lafo dia lafo mihitsy. Taloloha izy 900 dia amin'izao lasa niakatra 2,000 ny kapoaka. Ny tsaramaso, kabary, tsaramaso, voanjobory, voanemba tsy dia nisy ny rano ny orana zany tsy nisy misy ny tamin'ity taona ity dia lasa le zavatra maniry zany le eny amin'ny tendrombohitra rehetrarehetra lasa tsy dia misy loatra ka eny anaty rano tondrahana dia nety ny vokatra ny tasaha ity ary zao lasa tsy dia misy mamokatra loatra. Tsaramaso 570 ny 1 kilao dia ny kabary ny 540, ny voanemba 530 ny 1 kilao, ny tsesisa 510, ny voanemba taloha 520 dia ny tsesisa 503 dia nefa ny kapoaka amin'izany 700 dia ny kapoaka amin'ny voanemba 5,000. Tony kabary toy zao taloha 5,000 ny kapoaka dia zao le izy lasa 210 satria niakatra koa ny kilao an'le izy. Maty ny volanay raha vao miangana elaela izay mahatonga anay tsy makabetsaka fa zay tokony lafo ihany. Raha maka 50 kilao zao zay amin'izao dia 3 andro 4 andro zay volaninay. Na ny 2 andro ny amarotanay an'ilay 50 kilao igny. Niakatra ny voamaina, ny sondrobidy ihany koa ny tsaramaso lena. Tsaramaso 5,000 ny kapoaka, tsaramaso lena, pity poaro 150, voatsidimy 700. Miakatra mihitsy. Taloha tsaramaso 700 ny kapoaka aloha. Zao efa 5,000. Vidy perina miakatra ako. Na maina raha miova foana ny vidin zavatra. Sy raha telo kapoaka na lain'olona dia mety midina resy tapako zay ny taka. Eo ny fiovan'ny toetrandro fa isan'ny mitarika ny fiakaram-bidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny fahasimbany lalana miakatra ny vidim-piainana fa ny ento manana tsy mitombo miaraka amin'izay mahatonga ny fahantrana isan'ny tokantrano mihamafy. Fa ho famelabelarana ny tantarany toekareny eto Madagasikara isy ny hetsika izay karakarainy ireo sampam-piofanana tantara eny anivon'ny Université n'Antananarivo ny 3 sy 4 Jona ho avy izao. Maro ny loha hevitra tsy voaresaka matetika ezahana ho velabelarina mandritra izay. Entsora Soarimalala. Isy ny famelabelara-kevitra raina ady hevitra mahakasika ny tantara ny toekareny eto Madagasikara karakarain'ny sampana tantara eo anivon'ny Université Antananarivo ny 13 sy ny 14 ny volana Jona ho avy izao eny Antaninarenina. Ny tantara ny toekareny Madagasikara mihoatra ny 300 taona no velabelarina mandritra io fotoana io. Ny antony dia satria ilaina mihitsy ny fahaizana tantara. Raha tsy mahay tantara ny mpitantana na raha toekareny zany na raha politika dia mamerina le lesoka taloha. Tsy afaka manamafy izay traikefa tokony mafisina dia izay ny antony nanaovana ity hetsika ity. Raha ny tantara Madagasikara hatrany am-piandohana dia efa nilomandro tao anatin'ny tontolon'ny toekarena tiany nosy ity satria ny mponina voalohany
izay nipetraka teto amin'ny Tinosity dia olona efa voakasiky ny fifanakalozana ara-barotra ary ny akabiazan'ny mponina voalohany izay nonona tamin'ny toerana samihafa teto amin'ny Tinosity dia olona mandray anjara amin'ny varotra alavitra sy akaiky ary tsy nijanona hatreo ihany satria rehefa petraka ireo olona ireo izay nameno amin'ny Tinosity dia nampiroborobo endrika ara-toekarena samihafa toy ny fambolena, ny jono, ny fiazana, ny fambolena madinika sy ny fiompiana madinika ary ny fiompiana ihany koa lehibe ary izany zavatra no nivoatra nandritra ny vanim-potoana samihafa tamin'ny endriny isan-karazany mandrak'izao iainantsika ankehitriny izao. Manodidina ny 12 ireo mpahay-toekarena sy mpahay-tantara ho tonga hanatrika ny famelabelara-kevitra io araka ny fanazavana fotoana izay zarany ny tsirairay voka-pandiniana manoloana ny fiainana ara-toekarena i Madagasikara akana lesona sy hitondrana sosikevitra ary amoahana tsoa-kevitra anatsarana ny hoahy. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany n'aiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manapitafa ho amin'ny raha-pitondra ary tombo klasy tombo vavelo. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika sanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivavao. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.